Poizina. Tantara mitoy nosoratany Andriamaefa Michel. Ireo any Mihainoa amin'ny tantara: Lucia, Daniela, Sophie, Alain. Nandray feo Antonio Rassamulson. Manatotosa, Sophie Ravelo Manatsoa. Aiza kiny idirantsika sindria amin'reto olona mifanisika be reto aloha. Aleo aloha miandry dia rehefa misavy ireo vao mijery ka tsy savy izany ireo na ho ariva eto aza ny ady nge. Dia ahoana ary ny atao e? Ndao kisisika ka. Ndao ary e? Dia ry amin'ny havanana iry izany ny sisika sa eto? Fa angamo tsy mitovy ihany ireo e. Andao iry fa eny vitsivitsy kokoa. Ndraso loro ireo tia. Ohatran'ny valim-panadinana samy hafa mihitsy angeka ireo e. Jerefa izay avy mijery avelo dia mifindra ery avy eo. Marina ankizy izany. Ito angamba kiny valina BPC dia rirairy seconde. Marina. Aleo tonga dia eto no sisika voalohany izany ka. Ary aleo indri aloha dia somary atosika vato ariny. Eo ary mitandrema ihany na dia izany aza. So sanatria menjery ka voaloson'ny olona ao. Voatosika marina. Kay! Miota! Fa izy ndry teo e! Tonga kety jereo ary mora! Tsy afaka mandroso tsony afa voatosika. Ao fa jereko milamato ary e! Aloha ka malaladalaka dia any miandry amin'ny ora ka. Iny misy fa nivoaka. Aloha atompo fa efa mierikerika mitady ahintsy izany. Miora! Miota! Afaka kitsika! Izany ve? Ie, afaka tsika roba! Hey! Misotra an'Andriamanitra! Andao indray hijery eny amin'ny seconde any! Eto vitsivitsy ny olona fa aleo miara misisika amin'izay. Ndao ako! Zay! Roa vinky voasesy ireo anarana be dia be ireo. Le tetsy mba par ordre alphabétique sady nandisaky ny centre d'examen dia mora nijereny. Ty zany par ordre de mérite e? Ie! Miora! Io amin'ny voalohany indrindra io ny anarandry? Aiza? Io e! Ramanantso. Io efa telo koa iny andria. Wee! Albeako mioty zako koa falbea. Misotra an'Andriamanitra. Ary andao izay voaka ato anaty olaka. Ndao e! Tadidinao ferim-belona numéro d'inscription ny Miora tamin'ny nanala fanadinana? Tena tsy tadidiko a. Fa ataonao inona? Anontaniako amin'ny telefonina hoe afaka ve izy sa tsy? Angamo tsy efa lasa nijery ihany izy sy mioty e. Efa lasa izy fa mba te halala mialoha fotsiny aho. Mandrasa tantana rereniny fefa ho avy ireo zay a. Tô tsy ho androko mihitsy ka. Sady eny koa ve zao tsy misisika be. Mety hariva be reny vao tafaveriny eo. Ay, dia tadavo any anaty convocation any ihany ary zaniko. Ay, marina izany. Aiza nefa zao no mety ahitako an'iny? Le trosy nentin'ny tamin'ny fanadinana iny tadiaviny. Marina tokoa izany. Toa ao ambony kahie ambony latabatra ao angamba izay raha tsy diso fa. Tia tokoa eto ka. Aleo tonga dia alefako message. Io! Afaka zany ve? Ndray avy io! Jereo ty message ty. Aiza hoe? Io hoe! Félicitations, Ramanatsoa Miora. Ay, misaotra n'Andriamanitra. Rariny kosa aloha izy raha afaka e. Fa ahoana ry olona? Ka i Miora nge mahasaory foana hatramin'izay e. Ka tsy izay mahay no afaka fa izay mahay manaly e. Ianao koa. Dada sy mama! Arabaina zanako sany ary. Arabaina retsy a. Dia tongava amin'ny ambony indrindra. Za nge voalohany teto amin'ny district ary dada sy mama. Zany ve retsy? Ndray amako.
avy aloha roako mihitsy zany zanako zany ary mbolaneny afaka sa hoana afak'izy ka izy indray fa telo tsara kosy zany fa izy raha mampalahelo kely fa maninona ke mety tsy ho afaka hianatra ntsony arony izy fa nahoana retsy ka tsy araka mama ntsony ony e izy raha nitomany be tamin'izay roa vavin'ody teoko zany ve zao e eto aty amintsika izy raha pitso atoandro ina re sady mba miara manao fety kely ato an-trano sika efa mianaka raha ampitso e za koa mantsy tsy miasa raha teo ay faly mihitsy azy zany efa lasa naka mioty angamy ora teo ie ko tsy fiverina azy izay ae zao e aleo eto atsika ny vola hidira mioty eny amin'ny lise fa mampalahelo raha hijanona hianatra sahady izy ka voasaika n'olo-kevitra an'izany aminao mihitsy ange ahy e ny anao moa zany ny tonga loko sady mba misy namana koa miora amin'izay zany mihitsy sady mioty ange tena mahay izy aloha izy koa mazoto mianatra raha teo dia aleo fiditsika daholo koa ny fitaovany ray zany ie tena mety mihitsy zany ry olya ndeha karakara sakafo any an-dakozia aloha fa zay zany eny zay zany tonga zay dada manahoana dada mio salama retsy dia arabaina alondry misaotra tompoko ary lasa ny atsena nga mama sa efa avy ny atsena izy ka mikarakara ao an-dakozia ao ary aleo ary aloha zay hoany e manahoana mama miory salama tsara kia arabaina aloha fa afa-panadinana somatsary miody misaotra tompoko fa inona avy reto sakafo be dia be karakarainy mamy reny zavatra kely ireo veky dia ho betsaka fetinareo sy miody androany dia mba netsena vao maraina dia inona ary zany ny azo ny anampiananao e efa tonga ety ihany nareo rovavy dia zao ary toizy reto fa ndeha hanao zavatra vetivety any anefitra mandehana tsy amin'izay reninao ry miora mama avy amin'izay ve fa vonona ny sakafo e tonga dia mihinanako inareo fa mbola manao zavatra vetivety mbola manao zavatra hony izy ry dada fa tonga dia afaka mihinantsika finona hony ny ataony ao retsy tsy haiko fa milalao finday ao ambony fandrianao ary iziko ay dia ao are mazaho toerana amin'izay ataovy mivavaka ary miora fa tena efa noana mihitsy koa zany iary vavaka ary sika amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen andriamanitra tsofrano izay sy ny sakafo hoaninay ta io izay nikarakara ary ampianaro izay fampizara amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen dia mazotoa dia aza mihafahafa ary mioty misaotra tompoko mazotoa kely mioty mazotoa maina daholo sady milina ihany tsika no miresaka dia hianatra eny amin'ny lise amin'izay zany nareo miraha vavy efa betsaka kosa ngeza ry dady izay taona nidiavina teny amin'ny CEG zay fa efa miadana aloha nareo ankehitriny ka miadana amin'inona indray akaiky toeram-pianarana ka mbola dia tongotra adiny ray latsaka mialeto amintsika nge makeny ampanga be ry dady zay adiny ray latsaka ve retsy zay aza teny ambotro manjaka ny miazakazaka taloha dia mody isan'andro sa nanofatra ny teny mody isan'andro mihitsy ka io ve ry dada tsy ho dia tongotra adiny rora kely indrindra anohany mihitsy fa vitanay adiny ray sasany izy tamin'izany dia ahoana ry dada miora zany rehefa fahavaratra ino ny tena raharafindrivy ahoany tsy maintsy miodina ny ampanga be rehefa difotra ny barazy ko tsy tara foana aveo nareo tamin'izany izay avy lavitra aloha tsy tara zany mihitsy ny ankizy teny amin'ny manodidina ny sekoly ny tara foana ka tsy amin'ny efatra maraina zany dia miala tira miditra amin'ny fito rehefa manodidina ny ampanga be zany mihitsy ka amin'izay indray ny kahe maraina sy hariva entina ny sakafo atoandro atao anaty kitapo ny imperméable amin'io manginy fotsiny tatarena izy zany ka mora ry dada miorako zany ange no lazako aminareo teo hoe miadana ho anareo ankizy ankehitriny efa nampanantonina anareo ny sekody
fa avadika ny tafary dada hoe ahoana ry miora inona zao ny famezana omenareo sy mama am'izao fa fahako fanadinan'izao ka tena mbola tsy nieritreritra n'izany mihitsy zay ry miora dada kosa e tena marina e finina aloha nefa nieritreretinao e vidiny dada nefa zay zavatra tiako la zao fa avidiako raha mbola takatry ny volako e ay mba avidian'ny telefonina ohatran'le amin'ny mamy iny ary dada ohatray fa ataonao inona sady anefa zany e ka mba te anana fa ny ankizy niarany anatra taminay eny nanana daholo e sady ilaiko amin'ny fianarana koa nge le izy ry dada e eny ary aleo fa iantso any dadafarinareo dia izy no asaina mividy oe izy mantsy no mahay mifidy ny tsara sy ny marika tena izy amin'ireny merci dada tsisy fisaorana retsy a sambatro miora raha mbola teo mantsy dada ary tao mangingina ho a mioty zany e ka tsy hitako tsinona izay tenenina fa zao ry mioty a eny tompoko efa mifampidiniko izay mivady fa iantoanay daholo ny fitaovana sy ny vola rehetra ianaranao eny amin'ny lycée zany ve hay misaotra indrindra tompo tsisy fisaorana ho afa ndriko sady tsy misy namana koa nge ara hijanona ianatra sahady ndry e misy azy angamba ny afalinendra maheno an'izany dia toy izy foana ny finamananareo mirahavavy e mahaiza mifandevitra dia mahaiza mifampianatra ihany koa zany no hitako fa tena nahombiazanareo tamin'ny fanadinana teo eny tompo misaotra betsaka ry dada falany zanako hoe faly be afa amin'le ika fara mihitsy mividiny dada fara dia mahaiza manararoatra anaka efa maro mantsy ny karaza-pahalalana azo tovozina amin'izy ireny eny rery dada tandreny fotsiny so miankindolo ohatraohatra ny reninao a iny neninen kosa nge iny mba fanalan'androny e na zany aza ry miora tsy atoandro tsy alina fa dia iny foana aiza kosa e raha saina misafidy angamba izy hoe iza ny tianao za sany finday azo antoka fa tsy safidy a mihitsy ny reninao ay mampitalakana minjahatra kosa ianao raha izany ry dada ka zay finday ve dia atakaliny anao vany adefy mandriny tena marina nge zany ry miory lazaiko aminao fa ny lamosiny nomeny a mandra maraina rehefa varena amin'ny kilalotsy foiny iny izy dia tsy mba teneniny dada amin'izany kosa ary ve izy e manahirana mifampiteny samy lehibe anaka sady tsy te hifamaly a dia aleoko manginaka dia inona fotsiny izany no mampivady anareo raha izany efa tsy vadiny ntsony angamba ny fandraisany ary miora efa nysoloany an'iny finday iny sy izay ao anatiny ao aiza kosa rery dada ilozako aloha ianao anaka fa tara dia mba sasao kely nge reo kiraroko ireo azafady fa entoko hivavaka rapitso e eno ry dada sasao dia n'izao sao dia tsy maina eno a tena tsara kosa aloha le finday so ihany fa dada fara no vidy an'ity fa raha dada angamba no vidy an'iny tany a tsotra kely ohatran'le aneny iny no mividiny jere fa tsara lavitra no reny alaina amin'ny appareil photo reny mihitsy ny sary avoakany alohaaloha nokatra compte Facebook amin'izay ka iza moa zany zao hito eto ka mendalana iny ihany ny fampiasana azy ity rehefa kitihana matetika non prénom date de naissance numéro dia averin'indroa eto ambany eto izany ny code secret io fa nahazo message atiketo izany ity codena lefa n'ity raha azoko tsara zay bienvenue zay fa tafiditra sahady loloha tonga dia ampidirina le sary vonalaiko teo ka afaka miajoute namana avy hatrany koa kay lolo jerena daholo reny namana mpiara-mianatra rehetra manao FB reny
toa mbola mando be le kiraro nefa efa omaly maraina no nasaiko ny sasany miora. Miora! Mbola ty amin'ny dosy ary dada. Aleo kiraro hafa no entina fa tsy. Odio! Ho avy! Ay ve mioty e? Ie, manao ny dada miora. Salama tsara fa misaotra anaka. Mandro soa aloha e. Misaotra tompoko. Efa miomana nga miora? Mbola ao amin'ny dosa izy retsy a. Ino ve ho tafavoaka eto raha tsy afaka atsasakadiny raha aingana indrindra? Zany ve? Mety andry azy angamba ry dada miora. Fa ahoana? Mbola mpianatra katesizy aho mantsy. Ay, tonga dia mandehany ianao raha izany e. Eny ary tompoko. Dia mba ireo tsiny ao amin'ny ora azafady a. Mandehana retsy fa ndrive hiarany tsy maika eo a. Ariza le niresaka tamin'ny dada teo? Mioto ny saika ny antso anao teo e. Mbola mpianatra katesizy hono izy dia tsy nahandry anao. Ay ve. Fa tamin'ny firy moa ry miora vao nisasanao ny kiraroko maly? Ka mbola nandeha niantsena tamin'ile nirahany dady iny dia adiniko no niverina avy any aho. Efa hariva ary vao tsaroko. Niantsena taiza ianao e? Anga moa tsy efa nisy loaka tao ka. Fangaron-doaka ny vidiko tany an-tsena ka. Zao reto kiraro fitondrako miasa reto indray tsy maintsy entina mivavaka. Jerenao angety lotony. Azafady ry dada fa tena tsy tsaroko ka. Miomany ianao dia andao andefa tary. Ndra vetivety ary e. Anga moa tsy ena ritra ny lokanay omaly atoandro e. Ko fangaron-doaka inona zany no vidiny miora tany an-tsena. Saika tratra ny laingako marina. Variana tamin'ile finday teo koa maly dia saika adiniko nanasa an'ile kiraro ny dada. Ndao ary andeha amin'izay e. Io ambony latabatra io ny fiarananao sao adino. Kamo ary dada ilonitra an'io ka. Hoatray, fa nanomboka oviana indray ianao ny kamo mitondra firana e. Ka efa misy application firana sy baiboly ato anaty findayako dia kamo ahivesatra an'ioko. Dia hifantoka amin'izay fivavahana ve ny saina mampanahy anao raha sady mivavaka ny milalao telefonina any am-piangonana? Rehefa hirana maki soratra masina ihany ange vao sokafana le izy e. Dia vonoina sy ampiretina isaky mihetsika zany. Tsy ho azo ny fakapanahy herika any aminao foana izay mipetraka eo akaikinao raha izany. Maninona ary ny tsy merika ny olona rehefa manokatra baiboly na firanana eo akaikiny e. Samy hafa mihitsy re zany ry miora. Misarika ny maso kokoa ny zavatra mazava. Ono a? Mety hafetena tsy hijery afa-tsy firana sy baiboly ve ianao rehefa any am-piangonana? Fa mety hanokatra inona koa zaho ozy dada ka. Iza mahita? Ny sasany mantsy tsy miala ao anaty telefoninao ny masony sy ny tanany mandritra ny toriteny. Mamo, ahoana kiry miora? Misy cours de danse zay mameny amin'ny commune dia saika anao an'le izy raha velanao a. Nefa tao mbola tsy nahenina nahita petadrindrina amin'izany ange aretsy e. Ka tsy misy petadrindrina mihitsy ny le izy fa publien ankizy amin'ny Facebook fotsiny e. Ay, manaova rehefa mazoto ndry e. Fa rahoviana hono ny manomboka. Isaky ny alarobia sabotsy ary lahady hariva ihany le izy ka. Ye, efa nanomboka tamin'ny heriny ary fa mbola mandray foana hono ry zareoko. Ay, ka iza no namandry manao an'izany? Za rery ihany aloha ny eto an-tanàna e. Fa tsy mazoto amin'izany angaky iny namandry? Ka mbola tsy niresaka an'izany taminy ako. Ay, ka ohatriny raha hono ny écolage amin'izany? Tsy misy écolage le izy fa droit d'inscription fotsiny ny aloha dia mianatra foana mandritra ny vacances. Tsara kosa zany kio. Ye. Efa andeha mihitsy angandry io zao? Isolo akanjo vetivety fotsiny aho dia andeha. Mandeha anara dia mandalo veto rehefa andeha. Ye, merci mam. Mioty, andraso vetivety kisa. Miora, manao ndry? Salama tsara kia. Vao saika ho any aminareo mihitsy aho io. Ye, fa misy inona kia?
Ary avy taiza kondry izany? Avy nianatra danse teny amin'ny commune kisa io a. Fa dansine kisa izany a? Danse de salon. Zany mihitsy izao no tadiavako andry io. Fa ahoana ary Miora? Tsy misy namana dia saika hitaona andrianao koa raha mazoto. Fa inona avy aloha ny atao amin'izany e? Dia isaky ninona mianatra? Mandihy fotsiny kia. Larobia sy sabotsy ary lahady hariva mianatra. Tsy lafo be ve kiny écolage amin'izany a? Za ange tsy manamboly e. Tsy misy écolage izany fa droit fotsiny ka. Etoako daholo raha mazoto ndry. Miora? Te hianatra fa ahoana indray e? Sady mahafinaritra be ny kila izy ry mioty e. Tanora ohatra antsika daholo mianatra ao. Izany ve ki? Le mpampianatra koa bosy kely sady sarika be. Jere, avy indreny, hito izao ny sary natao amin'ny FD. Aiza hoe? Io e. Eny marina kiko. Dia ahoana ary? Mazoto ndry? Ny olana angery Miora izako ny sabotsiny aminay manaritra zaitra e. Dia tsy maintsy miaraka amin'ny foana. Ka amin'ny hariva ange kile izy e. Eny e. Fa matetika izay no hariva foana vao tonga fa tonga dia miantsena. Dia ahoana re izany? Ary raha larobia sy lahady ihany ary ndry makany e. Makany am-piangonana koa nge andra indray e. Dia tsy misy vakansa mihitsy ve ki izany ny ndry fa rehefa tsy any am-piangonana dia ao an-trano. Toroko ki izany ka. Miora? Aloha kitiniana amin'ny lamany amin'izany ka. Sady mba te hanampy an'ny arak'izay tratrany hery kokoa aloha amin'izao vakansa izao e. Rehefa mianatra mantsy sika tsy afaka hanampy azy tsony a. Ena ary? Ay, aza malahelo kia. Mbola miaraka foana nge sika rehefa mianatra e. Ary afitaiza ianao io ry Miora? Avy nianatra danse teny amin'ny tranopokon'olona ary dada. Nianatra danse? Ie. Fa nanomboka oviana moa nisy an'izany? Nanomboka androany ka. Ay. Ie. Dia isaky ninona ianao mianatra? Larobia sabotsy ary lahady hariva. Zany ve? Za io nefa vao avy nanontany tery amin'ilay sekoly fampianarana amin'ny teny anglisy tery. Le ny ambomiadana ve? Ie. Misy kory isaky ny alarobia sy ny sabotsy io neny mandritra ny vakansa. Miora, batsianao kely aloha reto entany reto fa tsy zakako miakatra ny tohatra ka. Ho avy ary mama. Efa ela nga mihitsy indriny tonga. Voaingana teo ka. Ka nanahoana ny tany retsy? Nafinaritra be ry mama. Zany? Dia iza kiny mampianatra anareo any? Ankizy avy any Antananarivo izy fa manao vakansa eny Antanambao. Maninona raha mihery ianao ry Miora vao manapa-kevitra amin'izany a? Ka efa nihera tamin'ny mama nge ahy e. Tsy tianao anga izy raha mba mahay zavatra toy izany rambelo a. Tsy hoe tsy tiako fa zavatra hafa mihitsy ny tiako ianarana mandritra ny vakansa e. Dia tsy mba hiala sasatra mihitsy kosa ve izany ny sainy fa dia vesarana fianarana foana aminareo. Ka zao ange ny fotoana fahanararotana amin'izany e. Fa nga zany azo terena fotsiny rehefa tsy mazoto ny sainy e. Aleo zany hijanona any ka. Tsy haharesy lahatra anao mihitsy na ho ariva eo aza ny andro maraina. Way le ty efa miraiky amby folo sasany ka izao. Efa hirava izay dada nefa za ty mbola tsy namasaka laoka akory. Lozako nanao jeu teto fotsiny. Tsy maintsy tafakatra ambony be ny skoro iny lora riva e. So ihany fa mbola tsy maty ny hafa. Lolo atainginaingana ny loaka dia ny connecta kely indray rehefa avy eo ka. Tao kelikely rano dia tapohana rehefa ritra amin'izay tsara masaka. Ay, dia aloha i-connecta amin'izay fa tsy. Way, nahazo j'aime dimanjato mahery sahady le sary vao mipublieko an'keo maraina. Jireo sahady kosa ny commentaire.
Ary iza koa ary tony samy tory fitiavana ato anaty commentaire tony sositra tsy. Ilay kosa retiko raha rety izany a. Mahazo énergie zao raha reo ny anaovana manao danse. Retiko koa misy akanjo miaraka aminy. Tsara be koa izany sady maivamaivana. Miora atay anakay zara Miora. Ahoana to? Fa inona zany maimbraingina be zany Ohatrema? vao mitery ambavahady dia efa maheno. Tena may le loka. Finona mahavarinanao ato ry Miora Misy roman vao ny téléchargeko izay ato anaty telefona ato dia varinana maky an'izay Ay, dia ataonao ahoana zany io loka efa miraikitra amin'ny vilany io? Aloha tsena vetivety ary dada. Io ve zao azo hanina tsony? Ory Miora, efa amin'ny 12 mahery ange zao e. Mbola miasa angato dada rehefa avy eo. Mbola mety tamin'iray afa atody endasina raha misy ao ka. Eny ary. Ary nakaiza andehanao ry Miora? Lasa ny ampianaranay izy. Fa efa manompoka ngany fisoratana anarany? Fa rapitso ary ny farany. Ay, fa tamin'ny firizy miala teto no zao mbola tsy tonga foana. Vao lasa kelikely iny dada dia nandeha koa izy. Mety le milahatra mandoha volany amin'ny banky ngamba amin'ny mahela be anazy. Ay tokoa moa efa any amin'ny banky no aloha ny droit d'inscription. Andeha ho any amin'ny douche vetivety aloha rehetra fa mafana loatra izany andro izany ka. Eny ary vita tsara koa ny sakafo mandrakiverinao avy any. Ohatray, fa nakaiza izy mianaka ny toa mihidy daholo ny tranony. Efa amin'ny 12 aneto izao. Soa ihany aloha fa misy lakile aty amiko e. Tena tsy mbola misy loka masaka koa ato izany. Aleo hisola akanjo aloha dia andrehatra afo fa sao dia ho tara eto. Ve efa tonga dady? Ie, vao tonga mihitsy io. Fa taiza ianao e? Efa nitondra loka masaka tany an-tsena fa aza mandrehatra afo tsony e. Miora. Fa inona ny tiana ataonao anaka? Fa maninona ary dada? Fa ahoana ny tapahana ilay volonao tsara tarehy teo iny e? Ka mafana be ny andro dia nitapahako. Dia inona koa reny pentina mavomavo hafahafa ataonao amin'ireny e? Lokom-bolo ireny ry dada. Zao ve dia tianao ry Miora? Sa zao indray ny lamaody? Izany kosa e. Amin'ny manaraka ry Miora, mba miaraha aminay aloha vao manapa-kevitra. Eny rery dada. Ka aiza izay loka nentinao fa mandroso ny fotoana e? Ty. Ho tara eto indray amantsy. Fa karakaraiko ny sakafonao e. Tsy hinana angaha ianao ny tovary ray vilia fotsiny ty loaranao? Anka efa ninana ka. Fa nanomboka hoviana indray moa ty mividy loka masaka ny an-tsena ity. Ka taraiko be avy afaka atao amin'ilay mpanao voloko. Dia loka masaka netiko sao dia tara ianao raha avany vao andrehatra afo. Ianao ty ry Miora? Mazotoa aloha dada fa isaky kely vetivety koa dia andeha ka. Misaotra retsy a. Ay tokoa moa sabotsy androany. Tena niova tanteraka le zanako marina. Sa zany tokoa rehefa miala sakana. Aleo aloha sakafo fa sao tara eto ka. Efa zatra mihinan-kanina rery koa moa ny tena. Ndray mandeha ao anatin'ny herinandro angamba izay telo mianaka no mba tafaraka amin'ny sakafo. Amin'izay indray izay mahalany ny anjarany dia miala toy ny tsy teo. Maika hamonjy ny namany any am-pandrinany angamba ny sasany. Lasa aloha dada fa mazotoa ianao Miora! Miverena ty aloha ianao a? Tara nge e. Mbola aiza ry trampokon'olona? Zara ve miditra amin'iray mbola tsy miala ato an-trano. Ny ianao amin'iray sasany vonjena dia matahotra no tara sahady. Ka lavitra kosa ngery dada ny eny no neny amin'ny toeram-piasananareo e. Na sady andoaka sokatra ary ve ianao dia alany adiny iray makeny e.
ka mbola ho any amin'ny namako ange ary dady zay mbola alehanao tsy raharahako e fa ahoana indray moa ty fomba fiakanjo ty sa hoe maina ny andro dia ny ampahany amin'ny vatana ihany ny tafindamba andeha hianatra dansa kosa ange ahy e any amin'ny tranopokon'olona ianao mianatra dansa dia aty an-trano dia efa mivonona ny fitafiana mifanaraka amin'izany ka ahoana e sa efa nahita ianao hoe olona hoeny amin'ny plazy dia any an-trano no mampiditra maillot de bain na olona anao baolina dia any an-trano dia efa manao maillot sy godasy tsy mahateny ianao miora aza raisinao tsy fitiavana raha sarotiny amin'izany misy sehatra sy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra eritrereto tsara izany anaka idio tsara io trano io rehefa hiala eo ianao Yulia ahoana arombelo tsy kely tsy lehibe fa manatabava daholo rehefa atsoina avy vetivety aloha ianao e andraso kely rehefa mbola misy zavatra ataoko vetivety rombelo aleo dia za mihitsy no hoany fotokazo vorona tokoa ka zay manina amin'ny manantona dia inonao anatin'iny finday iny hono izany zavatra tsy azo ampandeferina ataonao izany misy olona hivarotra kiraro sekanjo re miresaka amiko io e sao dia lasa ny olona eo indray ireo raha tapaka ny resaka aiko ay dia akanjo manendrika miora sa kiraro hijejojonao hony izy izany hoaka ny olo efa nahazo amidinao amin'ny Facebook koa angamby ny zanantsika iny raha izao ny fandehany asa dia miteniteny foana ngerambelo inona raha nitanjonao amin'ny fampiatana azy diso tafahoatra loatra io fa mampianta azy ahoana koa moa iza moa ny vidy andreny akanjo mila tsy atakona izay takonana anaova mioro reny ka reny kosa nge ny tiany sy ny donginy tamiko hitanao zany hoe raha mangataka poizina amin'ny nono tena zany izy dia omenao koa sasanangy samihafa kosa zany rambelo zay io ataonao amin'io ianao tokony anjaitra indray no mandrovotra ianao antanaina hitarika azy amin'ny lala mahitsy indray no mitondra azy any amin'ny lala malama asolafaka azy fa asolafaka azy amin'inona koa Yulia mahazo aina ve ianao raha miaraka miora eny an-dalana amin'ireny fitafy anaovany ireny maninona moa sady anaovany danse de salon koa nge ny vidianana an'ireny fa efa anaovany defile isariana ny mason'izay mifanena aminy eny an-dalana ny maso mijery tsy mitondra mody rerim-belo zay ianao zay sady matoa koa nge ny maso mierikerika zavatra tsara zany no hitany fa tsy zavatra mahasositra ay izany no mifantsika ao an-tsainareo vehivavy rehefa ao anatin'ireny akanjo miantsy lehilahy reny handray kosaka izany filazanao azy rambelo mihevitra moa nareo fa manendrika sy maneva anareo ny fitafy eo ankoditrareo matoa mierikerika izay lalovanareo finona indray zao n'izy Yulia raha tianao ny tsy asolafaka niny vavitokany hainao iny dia fitafy montina vidiana ho azy fa zay tiany na manendrika azy Miutia hay ve miuty vandrasika ay niova be kindriko izaho koa tsy dia hoe niova be hitako fa ahoana aloha no nitapahana ny volondry tena nompoviana koa no nanjarinao misan'ny tafokely ohatr'izao fa tsy mety amiko nga akila io mety ka le volo mila manao fitafy maivamaivana akila fa mandiha efe fa mialatsiny akery miora tsy hafana loatra mihitsy dia tsy mananamandry tsy maninona ka tena nahoana marina aloha ny tany lay akia reny efa nolazaiko andry reny tanora mitovy promantsika daholo mianatra ao izany ve ty misy vidéo tamin'izay nanao cover atao anaty telefona ato raha ijery dry aseho ery miora aleo azy valana dia lehibe sy mizavatsara ireo mpiara mianatra aminay daholo io somary eo aloha io mpampianatra ty tena mahafinaritra marina ke izanyko le telefona koa aloha tena raitra dia mivoaka tsara le vidéo misy
dia ohatr'izao daholo izany ho fitafinareo rehefa mandihy. Eny kisa be dia be mividy ohatsy ny sary ato fa aleo rehefa mianatra tsika mijery milamina Eny marina ki, efa hianatra tokoa ka isika. efa milatsinainy nge mbola tsy mazoto ngandry Mazoto aka. Fa ho sahirana rery indray zao neny rehefa mianatra isika. indraindry ny ray aman-dreny nge tiala natao hisahirana amina terany Eny e, fa vadiko kely aloha ny resaka miora. hoe ahoana ki Fa taizaka indriny tao vavaka indroa lahady izay. nisy blème kely zay ki tao an-tanàna dia kama Fa olaninona ki? aloha izany ho any ka manakorotana saina fotsiny Azafady ary e. eo aloha tsika sindry mba hanao selfie kely somary aparitao kely ny volondrity an'izay manja tsara Aza mitapitapy eo ry miora. zay milaiko tsy izany zay tonga dia publieko any amin'ny FB rarivo Sao dia masosotra kira misy mahitana ny sary. misy azany kiry miotsa zary isan'andro mandefa sary vaovao amin'ny fonako Zany milozako aloha ndry amin'ny latsinaindry alaiko any an-trano fa lalaka any mandalovany an-trano rapitsina amin'ny sabotsy maka ny fitaovana efa mividiny mamao daholo mantsy Zany very miora. Aleo akitsabotsy mandalo andra zany dia tonga ava maraina ary fa mbola misy faradoboka danse zay amin'io sady mbola revy be koa any amin'izany zay fa veloma ndry Veloma kia. Tena niova be miora marina. Na ny fitafiny na ny fiteniny. Eny e, ny fiainany manontolo mihitsy. Dia inona zany nanova azy vetivety tao? Ono ary Iolia efa azonao daholo ve ny fitaovana izy mirahavavy azoko daholo ka. dia aterina ny aminy amin'ny mioty sa asaina lainy eto Aleo asaina lainy ety ka miora fotsiny ny teneniny. ary manahoana ny fisoratana anarana Efa milamina daholo re. ay Fa le nandoha vola tany amin'ny banky no nanahirana ako. fa ahoana ka Filaharam-be tahaka n'inona ny tao. Amin'izay indray tsy maintsy mandefitra izay andoha vola amin'ny mpianatra. fa mandefitra ahoana koa kia Raha misy client tonga haka na anatitra vola dia indray aloha ny raisin'ny banky. zahany kosa aloha efa fanaovana tsinitsinina mihitsy Fa zao ahy misy kantine eny am-pianarandry miora dia nieritreritra aho hoe tsy aleo ve ampidirina any izy any amin'ny EPP angeny misy cantine scolaire fa nga misy an'izany koa ny any amin'ny lycée ianao koa hôtely ange izany le izy ny tena mariny izany hoe isam-bolana na isan-kerinandro fotsiny fandoavam-bola fa tsy isaky ny avy mihinana toy ny mahazatra akory. ohatrany tsy mety ka aleo izy mitondra vary andry Iolia Dia ihinana vary mangatsiaka foana zany ny zaza iny. Tsy efa zany moa no nankarary vavony ianao. hitadiavo an'le lovia mitana fanana mahatry reny izy dia vity Fa inona nefa tsy mampazoto anao amin'le hoe isakafoanana eny am-pianarany mioto ny tsonjovoko aiza no anana ny vola amin'izany izay mba hitohizan'ny fiarahana izy mirahavavy nefa ny tantsika tamin'ny antoana ny fianarany ka tsy aloha raha ve atoantsika koa ny fidirana eo amin'ny kantina raha izay ny olanao tsy ny ray andro na ray volana ange zany Ioly ka rehefa natomboka ihany dia aloha tanterahana hatramy farany re rambelo tena tsy mety aleo mitondra vary miora dia izay fotsiny ka sao dia manahirana antsika koa nge zany fa iza indray moa ny tokony hisahirana aminy Ioly olona tsy fantatra ho any indray zany no asainao mikarakara ny zanako vavitokana manao an'izany daholo ange ny ankizy fa ianao koa dia anao inona fotsiny izany ianao fantatra ange fa ny akamonao ifomaraina karakara sakafo azy no mahatonga anao misisika amin'izany Miotya! Ho avy akery miora! Bonjour ndry. Salama tsara kia. Fa tsy ao nga mamanareo ny idindriny trano. Lasa nanatitra zaitra izy.
ka raha atoandro be tsika vao tonga dia ahoana zany? Efa misy lakileky any aminy ary andao amin'izay ary Iverin'ny olona mpakambana napy raha itaponga amintsika sindria amin'izao hitakiko mitovy kosa nge ny kitapo sy ny fitafiana anaovantsika ny volontsika ihany ngamba tsy mitovy ary ny tablie andrio atao folokoko raha mita amin'ny ahy sady teritery izy izany zao mihitsy kiny abeany sy ny refiny azopaina manendrika indri kosa aloha le izy zany ve fa eo aloha asiana selfie kely amin'izao kitapo sy tablie mitovy izao eo ary ao zay mety somary mifamelamosina kely ndraiky dia hita tsara le kitapo zay ary andao andeha amin'izay saotara ka fa inona tokoa moa kiny ataontsika any am-pianarana androany fanadiovana fao be dia maka emploi du temps fotsiny ngamba dia tokony mbola tsy manao tablie nge tsika raha zany tsy maintsy anaovana foana ny tablie ka izay ne ny maharona akanjo azy hierovana ny akanjo tsy aloto izany rehefa manadio izany eo ihany fa inona no itovizana amin'ny mpianatra rehetra sady ny tablie nge lamba manify sady mora sasany fa rehefa mandeha manalazy miaraka amin'ny namana kosa aloha tsy maintsy esoriny ty tsy tokony ala mihitsy iny koa raha sanatria misy loza mahazo antsika mantsy dia mora kokoa fiantohana raha manao tablie antsika indray tsy takatro ary andao malakilaky amin'izay kisotara ka ka ahoana kia mety afinaritra ihany ve kiry mioray le hianatra eny amin'ny lycée tena mahafinaritra kely sady milamina tsara koa ny efitrano fianarana rehetra trano fianarana vaovao kosa nge io vao 3 taona nge zay no misy lycée teto Ampangabe zay aloha ary indrina azy namana be dia be sahady namana distance fotsiny loha reny fa rehefa ela ny ela ve tsy ho lasa namana fasafasy amin'izay iny mbola tsy mamaika kilony amin'izany raha amin'izao izany mihitsy kia fianarana aloha izao lahara-pameana zany ngeo fa sy tiako kosa ki le fitsipifehezana misoratra ao anatin'ny carnet de correspondance ka le inona amin'ireo be dia be ireo ny tsy tiandre le nitrikitria amin'ny mpampianatra rehetra nandray antsika iny le hoe tsy maintsy mamono finday rehefa miditra ao am-pianarana ve fa inona ndray no mba hananandrehetra fifatohana amin'ny fianarana nge no mahatonga amin'ny mpampianatra mametraka an'izany kefa tandravadikoditra amintsika nge ny telefona amin'izao eny fa zavatra mbola azo ampandefeliny izany mihoatra amin'ny fianarana any amin'ny tany mandrosa ngely mioty efa akavitsiana manoratra rehefa mianatra efa telefona sy tablety miasa any amin'ny tany mandrosa izany ry miora mbola tsy takatra ny fahafahamibiditsika izany amin'izao marina aloha izany ny olana ngery miora dia manelingelana eo akaiky sy ny ray fianarana mihitsy raha misy finday manenona miovotra tampoka fa ohatran'ny sarotra ho an'ny ankizy ihany aloha ny anajan'izany tsy sarotra kosa izany zavatra bitika indrindra ny ona ny fanajana ny tena sy ny anajana ny hafa izany indri izany mihevitra fa mety ny sazy napetraky ny surveillant amin'izay tratra mamela telefonina ao am-pianarana normal be aloha iny amiko satria indri tsy manana andray aky aizaka itsika ny sakafo tsy aleo ve kiany amin'ile nihinanana tamin'ny herinandro ihany sa hitady toerana hafa aleo any any ary any koa malomalo ka sady madio ndao ary fa hono ary mioty hoe ahoana ki tsikaritra lera misevaki hoe ny herany votiny telo za teo ny ankizy sasany aloha na tsikaritra fa izy tsy naharaka so ihany tsika kosa nge mbola vaovao amin'ny daholo normal raha tsy fantany izany mihitsy raha olona efa nifanerasera tamin'ny matetika dia mety ho fantany ihany fa inona tokoa aloha no mivoandry tamin'ny telo be izao ka niantso foana ki le mpampianatra dansanay dia tsy maintsy mivoaka fangamonareo mbola mianatra ihany amin'izao efa tsy mianatra entsony izay ka fa resaka hafa mihitsy ny antsony anaty eo ay ve oay mangatsitsika ery izany tsy aleo ve aketo indraisika androany ny sakafo mety be mihitsy tonga dia velaro akity lamba ho anyity dia hipetrahana aiza re ary mipetraha aloha na tsy ndroko tapo fa mitady ho zakany rivotra ne izy izany aore zay
inona kilo lokandry ohatrany mahazatra kia atody ve ie ary ny indry inona mbola tsy fantatro izay natao mamanay ato fa tonga dia nataony tao anaty kitapoko fotsiny sokafy amin'izay ary hoe akoho ny endasina kiny ato oe e tsara loka foana kindry izy mioza ndao ifanakalo ary aiza ny salomiliandria siko an'ity dia omeomineo atody koa ty ary ay ary ataovy kelikely fa findrandria ty amiko daholo ange izy izany e aoky fa efa ampianary eto mazotoa amin'izay ary za sady connecta kely ihany misaotra kia mazo tokondry orin'io ty jerendringa ty sary ty ao e ataovy mazavazava fa tsy hitako tsara ka tsy tiana le bateria dia tsy maintsy atao maizomaizonako ay mo fantatry miora ve io ve tsy mahefa le bando mitondra scooter iny izy rehefa mianatra izy mihitsy io e efa namandringa io namako ato amin'ny FB izy dia miresaka foana zany nareo rehefa maka-rivotra tsika dia miresaka foana izay ndriary tsy misaraka amiko mihitsy rehefa maka-rivotrako fa andefa MP kia any amin'ny FB nge zany fa amin'ny alina izay ny tena misera foana zany fa sady any any aloha sakafo e tsy rehefa voatery sotro angamba izay ny landry nefa ny azy tyo efa lany ka be dia be ki le MP tongato dia tsy maintsy valiana daholo zany efa zao saika teny hoe aleo tonga dia atao hoe le devoir matematika teo iny zay indraindry nefa aleo ary aloha makiboky raha mbola tsy afaka indri e ok ary tiako aty ty tantara foronina tao manjakadoritiry mioza zany iza moa nanoratra azy Révérend Maurice ra Samuel andringa kiny boky iny sa boky ny biblioteka ampianarana kitya ve zavatra tantaraina sa fahaiza mpanoratra amin'ny tantara ny tena kafizindry tantara fonina ary mioty mifameno zany ka fa ny fahaizana amin'ny tantara aloha ny tena manandanja amiko e samy mihitsy ny mpanoratra sasany angeky tranga iverina hoe tsy misy dikany akory nefa misongadina foana rehefa tantarainy fa ty tantara ty kosa aloha tsara be daholo na votoatin'ny tantara na ny fomba fitantarany e ny fahaizan'ny mpanoratra amin'ny lalao ny teny malagasy amin'izany tena tsara e zany veky ie fa manina marina aloha indriny tsy makaboky eo amin'ny biblioteka mihitsy e sady be dia be ange ny tantara foronina sombo tantara ao fa tsy toy ny tany amin'ny CEG e ka tsy manam-potoana makina n'izany tsony kia fa ahoana kiry miora ka miboky téléchargeko ato anaty telefona ary tsy misy voavakiko na ny ray azako dia tahirizina tao inona fotsiny ao zany ka téléchargeko daholo fotsiny izay boky malina aloha nefa tsy mbola nisy voavakiko na ray azy ve fa andao aloha atao amin'izay kile devoir teo ka tsy nisy niditra tamin'ny lohako mihitsy ngeky le lesonateur mioty e indry kosa nge tao anatin'ny fanazavana mihitsy no ny heran'ny voky ka nisy ny antso ako efa nataoko silencieux le telefona fa hitako ihany le izy hoe mirehatra rehefa misy miantso ny indrindra raha tadiavinako avoairany ka ety azavaiko amin'ny vetivety ka oka aloha inona moa lohatenin'le lesona teo calcul d'Anzer kia raso vetivety ary calcul d'Anzer jerendry fa reo daholo le lesona nataontsika teo ao e io e way eny tokoa jereo fa misy exercice be dia be miaraka aminy koa reto e sambatra kindriry miora aleo ki anatrano vao manao devoir ary miody ka misy banga koa mantsy ny lesona nadikako tany ampianarana teo dia fenoko koa zany aloha eny ary fa mioro ahoana aleo aki za mba andika exercice vitsivitsy amin'ireo anaty telefona andrireo mba ataoko any an-trano andraso aloha valiko vetivety reto message reto dia meko andri avy eo ny foniny aleo aloha adika ny lesona tsy vitako ankeo vao makitatsy le devoir angamba anontaniana mioty rehefa misakafo atoandro fa tsy haiko mihitsy ny manao anazy ka hoe le ty
Ary efa be dehibe kay messenger tonga ato fa tsy henoko. Aleoloha valiana vetivety reto vao mandika lesona ka. Manokatra FB mihitsy ngamba dia ihany ny valiana. Aloha sady mitsotsotra tsy ampandrinetsy ka. Kay, en ligne daholo koa kay ny kama rehetra le. Tena totoafy indray izany MP izany Jiri fa mila tsy haraka mihitsy mamaly. Reo nefa zao raha vao tsy valiana eo dia lazaindry zalafa miavinavina indray le tsy entsoraka sahady koa le bateria nefa le MP mbola tsy nisy voavaly akory. Lolo chargena dia sady mamaly le prise nefa rery akaiky ny varavarana ery dia tsy mahatakatra etỳ am-pandriana le chargeur. Dia hitsangana eto foana ary ve izany roviny reo voavaly. Aloha kisako eto akaiky ny prise eto raha ngany farafara. So dia manaitra ny dada sy neny nefa raha vao manakisaka an'io eo. Le izy ity tsy zaka bataina fa tsy maintsy akisakako. Ary rankodoro fotsiny bataina rangaha. Izay mihitsy ny tena mety atao eto amin'ny gorodona eto dia manao ladina tany aloha ny io aly. Tsy manina rangaha izany Zay Way, efa mifolo mahery kay izao. Ary toa mbola en ligne daholo nefa ny akamaroan'ny mpiara-mianatra aminay. Izany hoe mbola tsy misy matory koa izany ny ankizy. Tena tsy voadika indray le lesona marina. Efa minenina maraina izao nefa mbola tsy mifoha ihany le olona milaza fa miditra amin'ny fito. Aleo fo azoko aniny fa sao tary eo ka. Miora tara nge dry efa minenina nge zao ry miory Hoate, fa inona koa no tao ndry eto amin'ny gorodoneto Tena natory maraina marina. Fa maninona ho any bataina maketra tiako dorindry? Sady nianatra lesona ary mama dia nafindrako teto Eto ve ny mianatra? Misy latabatra natokana ho amin'izany ange iory miory lesona ny téléchargeko tamin'ny internet nge le izy lobaty nefa le telefona dia tsy maintsy ny chargena. Zaza mba andeha ingana ary miora hitako ange fa mbola en ligne ndry tamin'ny 12 latsaka kely mifoaza teo dia mandehana miomana fatary. Tratra indray ny laingako tamin'iny marina. Ka mama koa nge izany tamin'ny 12 vao natory matona hitana en ligne loha verina amin'ny toerany loha tiako doro ity dia iomana sota reto ka. Io mifono eo ambony latabatra io ny sakafo ataondrinao. Sotra mama, andeha hisasa vetivety aloha ka. Ataovy ihany miaro tory milalao FB io nge Ary maninona moa raha mangataka volany amin'ny mama ividianako rallonge. Izay koa eo am-pandriana ihany dia afaka misharge telefona. Aleo aloha andeha hiomana vetivety dia rehefa mandeha mihitsy vao mangataka aminy ka. Ary aiza moa izy teo mbola ao amin'ny doshiny izy izay. Vao maika tsara mihitsy. Mamo, aiza ny goûterako? Jereo fa misy vola ao anaty poketra koa dia mangalao za mbola mandry. Mama, misy polycope tokony ataoko photocopie izay koa any am-pianarana dia saika angataka volany aminao Ohatriny izany Betsabetsaka ihany le izy dia ariary zato ny manao ny anankiray. Alay vao izay tokony ho ampy ary Sotra betsaka ary mama. Dia mba ampiko hividianana crédit koa Eny Milamina indray iny loha.
tonga dia hividy rallonge aho rehefa mirava fa tsy aiza ihany ary kiala miora efa minena sy fefany izao menimeno indray nefa izy izao raha voalozany andeha rehefa tsy tonga eo iny afaka 10 minitra ka za kosa aloha tsy anaikotary izany rehefa manao fanadinana e ha iny kosa eny izy fa tamy bonjour ndry salama kia miala tsika io adisy tory ah za efa saika andeha mihitsy a za koa rehefa tsy nanantena tratra ndritsonga efa vonina tsara izany ry io ie ka niary tory ny anatra lesona mihitsy angeniny tsy natafa-poa tamin'ny marainy za koa kely fo maraina nianatra sady nikarakara sakafo nentiko a fa nanao iny ndry any nanampianenina namita zaitra dia tsy afaka nianatra amin'ny firika izao leo mandeha mafimafy any sao dia taraka tsy misy famantaranandro aty amiko fa jereo amin'ny telefonina ndriky a drasy vetivety ary oay tena adino any an-tranoko iny telefona koa zany ve ie aleo mandeha mafimafy fotsiny sika fa mety efa latsaka kely izay ny amin'ny enina sasany ka ahoana e andao fa zalozandry mijaridony fotsiny ka ilaiko ngeky ilay finday ry mioty e raha riva ndraiky izy zany a tsika nge tsy maintsy mamono finday rehefa ao am-pianarany aloha kia hiverina vetivety aloha ka fa ndry ty ve adala ary miora fanadinana nge tsika sady maninona e tsy tiako hita ny ao an-trano aky iny ao anatin'ilay finday ka aloha mihitsy aloha hiverina vetivety e tonga dia mandeha ana fa hiazakazaka manenjika andrio ihany ah e miora mety ange fa vadiny sekoly amin'ny 7-5 e ka raha hoe anao fanadinana kosa veky dia tsy ho ampidiry tsy afaka miditra eo tsony ho andrira tsy amin'ny valo latsaka folo indray ka tena ilaiko any telefonako e andaoky fa za mitapitapy eo a efa mifoloka izao aleo aloha ikarakara sakafo amin'izay fiferafy izay mbelo dia inona nefa anao tao loka e aleo le atody ao nao tao dia mba vetivety e ohatra ary to adino ny telefonina ny kialamiora tsy misy miditra amin'ny lohany angamba izay fianarany ihany fa any amin'io finday io foana ny sainy aleo aloha connecta kely amin'ity finday ny miora ty vetivety ah e sady hijeren'le kiraro tiako be ao amin'le page braderie ao koa amin'ity mazava-be ny sary hita tsara mibika an'le kiraro amin'izay ohatra ary to tonga dia ny compte-ny miora no misokatra aleo hoe jerena izay zavatra tena ataon'ny kialan'iny ato aloha haka toerana ny efitra mihitsy dia jerena daholo zany hoe manova photo de profil foana zany miora raha izao zavatra hita eto amin'ny journal neto izao ka inona nefa nitanjony amin'izany izay azahoana j'aime sy commentaire be deaibe fotsiny hoe jereo fa misy samy mitovy fitiavana eto amin'ny commentaire ny lehilahy sasany miala tsy ny ary miora fa fantatra eto avokoa ny momba anao an'io message indray aloha izany fa efa hita daholo iny ny commentaire sy ny sary rehetra ary lehilahy mibetsaka miserasera amin'ny ato izany fa iza nefa ny tena sipany amin'ny reto e to mitory fitiavana sy mandefa bizo daholo izy rehetra hoe aleo dia connectena amin'izay ty dia hijeren'le kiraro ao anatin'ny compte koa ka ho sahiran-tsaina amin'ny olona miala sakanety fotsiny hoe ho jerena vetivety koa ny sary ato anaty findainy mino fa tsy maintsy tehiriziny ato daholo ny sarin'izay bandy mifanerasera amin'ny vantany andriamanitra fa ino ny ty ataon'le zanako e very amarina ay ve sary toy izao nao ilay nikialan'iny sy tehiriziny amin'ity telefoniny ity e
Ohatray, efa am'roa folo latsaka izao, nefa mbola tsy misy sakafo mitokona akory ato. Aleo aloha isolakanjo dia andro vetivety aka. Iandro izay tsy hanao ve? Tena kaiza zany olona amin'izao? Ny trano mikatipotsiny. Ato an-trano tsy misy na dia rano mafana hosotroana aza. Sa variana amin'ny telefonina ao an'efitra ao indray. Aleo hoe jerena. Dre, ay ve ato ianao e? Rambelo? Fa inona fotsiny no ataonao ato ry oly a? Ay, fa tonga ianao. Lozanao milalao telefonina indray dia tsy masaka hatramin'ny anina. Ka inona e? Ary inona mahendratrendatra anao eo? Sary tsy misy ninina Rambelo a. Eto aty ny telefona. Eto aty. Mifona Rambelo a. Tea ho torotoro ty androany fa ty foana mampisy olona. Belo a, mifona aky a, mifona Belo a. Inona ny fonanao e? Tea fotsiny ty zao dia zao. Le an'ny orange iny fa tsy le ahy e. Mamelany eloko Andriamanitra fa nentin'ny foko loatra. Tsy voafehako tsony ny hatezerako. Manitsakitsaka ve ny vadiko e? Sa inona na mahamahana azy teo iny? Ka aleo tsy totoina amin'izany ny saina. Hatramin'izay ve izy tsy nanao an'izany dia antitra indray vao hisarigaigy. Tena tsy nisy natokana mihitsy izany io tamin'ilay fanadinana teo iny a. Fanadinana mora kely iny koa ve ki? Marina e, ka nikorotana be ngiky saiko dia tsy nisy tadidiko mihitsy ny formula nanray ary. Izany ve? Ye, le exercice nalaiko tamin'ny telefonina andriany angeriny nanadinana antsika ireny e. Tsisy niova na dia chiffre iray aza. ka efa hoe tsy nisy haiko. Nadikako fotsiny ny sujet dia nateriko ny feuille. Finina aloha nampikorotana ny sendry tao e. Le telefona diny tany an-trano ve? Tsy haiko tsony kia. Mandrosoa trano aloha kiry miora. Tonga mantsy. Loka izaho ody fa maika hijery an'ilay telefona ka. Eny ary e. Raha pitsondray zany. Velomaka indria. Vai kia. Raha sanatria tany dada le sary ao anaty telefoninao dia asa fotsiny ngano. Nemy tsy mba azo fampiresahana ihany raha izy no mahita azy fa raha i dada sady efa tonga ao an-trano mihitsy izy izany. Hitany dada nga izay telefoninako izay? Vao tonga vendry dia telefonina no antaniny. Ka dingo teto le izy dia so nisy nahitako. Atahoranao isy angalatra nga? Tsy izany fa sao dia mifangaro amin'ny entanany dia simba raha voatsindry. Any amin'ny reninao any jereny. Izay vao miverina efa tany ny saiko marina. Tena tsy te hifanatitava amin'ny-belo aho izany. Menatra noho ny zavatra nataoko aho. Raha olona mpamono vady angambom-belo efa maty ny atak'izay. Hitako tena tezitra mafy mihitsy izy anokeo iny. Mbola tsy nahita azy niakatra toy iny hatramin'izay nivadianay. Ahoana kosa moa izy ny tsy ho tezitra e. Izy avy miasa indray ve ny nandrehitra afo. Tena tsy hamerina ny toy ireny intsony aka. Neniko tongotra aman-tanana ny vitako. Aleo aho hifona aminy ka. Ny eloka hibaboana ho ny mody rariny. Mbola manao zavatra nga ianao Rombelo? Fa ahoana ry oly? Misy zavatra resahako aminao vetivety. Ay, ento ara ny resaka ao e. Mifona Rombelo tamin'ny zavatra vitako taminao rehetra hatramin'izay aho. Tsy hamerina intsony aky.
Julia. Ataoko ahoana moa ny tana alahelo na atezerina aminao vady andefimandriko? Ka betsaka loatra nge ny adsoana vitako taminao e. Tsy misy olona tsy diso izany eto an-tany, Julia. Izay tsy miady raha teo ny tolo olombody fa izay tofo mpamosavy. Misaotra rimbelo a. Ny any ankatahako aminao fotsiny dia izao. Hoe ahoana rimbelo? Oka tsy isika tokony hanandratra indray no hanetra ny vavitokantsika iny. Ka ao anatin'ny taonany miala sakana kosa nge izy izany no mahatonga azo sahasato izao angamba. Fantatro izany, Julia. Fa miankina amin'ny fitaizana sy ny fitondrantsika ray aman-dreny ihany no mety ampiompiefy azy na tsy? Marina aloha izany e. Fa azao rimbelo a. Ahoana ke? Saika nafeniko ihany izy tia kanefa toa tsy mety nitazonako azy ho asa miretrika. Inona izany, Julia? Misy sary tsy fampiseho masoandro ao anatin'ny finday miora ao e. Sarinizy ary sary inona? Sariny ka. Sary manainga zipo, mampiseho nono, ny mitranga lela sy ny sisa amin'izany tsy lasaiko tsony. Zany ve? Dia ataon'inona hoy izany sary izany e? Aparitany ho hitan'ny olona amin'ny fijerim-bahoaka io re ao anatin'ny FB. Dray. Dia inona hoy ny tanjony amin'izany, Julia? Inona moa fa tsy izay azahoana commentaire sy j'aime be da be fotsiny e. Very azanako marina. Losa rambelo a. Zao aza ataonao fantany hoe nolazainao tamiko ny fisian'izany sary izany. Dia tenenao ampahatsorana fotsiny izy rehefa miresaka nareo mianaka. Dia asay fafany daholo izany sary rehetrarehetra izany. Teneny koa izy tsy hanaparitaka sary any amin'ny Facebook izany intsony. Aleo pitaka amin'izay ty ralonge ty aloha fa tsy izay aheranga. Zao mba eto am-pandriana dia afaka miconnecta fa tsy voatery mibatako dorontsony. Aleo aloha valiana reto messenger be dia be reto ka. Vany amahefy ty voalohany eto ty izany. Anazy daholo koa notification ato. Ny gemeny daholo ny sary sy ny publication nalefako tato. Ndao mba hiarana lazy amin'ny talata riva raha mazoto ndry. Ohatray, fa nga tsy fantatry mahefa fa manao français adiny 3 izay talata riva izany. Aleo valiana an'izay mihitsy ka. Iny fa namaly sahady. Migitrika kely tsika dia makany amin'izay toerana tiandry ale. Mandeha moto tsika amin'izay. Dia ahoana re izany? Mbola tsy nataoko hatramin'izay nianarako anefa izany hoe migitrika izany. Dia mbola tsy nataoko hatramin'izay niainako kosa amin'ny mandehandeha moto miaraka amin'ny lehilahy izany. Dia andeha ho aiza nefa? Kitako mihitsy izay toerana mahafinaritra azo hitsangatsanganana ity ka. Aleo anontaniana izy sao dia mahita toerana aloha e. Ary riva be any nefa dia ahoana? Tsy ateriny amin'ny moto ve ahy e? Iny fa namaly. Aleo makeny ambotry manjaka ary tsika e. Eny misy resto bar azo irefena tsara. Dia ahoana re izany e? Aleo rangahy ekena fa izay lalany any lalany a. Tena restory ao indray kalan'iny marina. Alina tamin'ny fanaovana Facebook angamba dia tsy tafafo maraina tsony. Aleo foasina fa ho tara eo indray iny. Miora! Mifoaza amin'izay fa ho tara eo ngenao e. Fa mifiry izao ry mama. Efa mininana latsaka fa efa ny nge zao e. Ohatray, ariana koa ty fil lava be ty ry Miora. Prise multiple mama. Fa tao inona io? Iareta tory anaovana Facebook? Mama kosa e. Tsy maintsy izany foana kosa ve? Ka tao inona eo ary io e? Ary taiza moa ianao no nahita vola vidianana an'io?
valio ahy e iza ho any ny vidin'io le volana laiko hoe anaovana photocopie no vidianako anyoko ay kosa dia aiza le photocopie ka tsy natao indray le izy fa nomeny mpampianatra version elektronika fotsiny ay fa manana telefona mahavaky an'izany daholo enga ho ny mpiara-mianatra aminareo zay tsy manana ihany no tsy maintsy nanao impression zary mio raha za mba hanaovana lainga marivo-tokotra toy izany a ka mbola maly ihany ianao zao ry miora rehefa misy zavatra na vola ilainao amin'ny fianarana dia teneny mivantana aminay fa aza atao akolaka oatra izany mazava eno ry mama ary mandehana amin'izay mio manafantary eo e fa maninona ary mama ny lasa masika be amiko sady lasa entitra be izany izy rehefa mananatra aleo aloha aniokom-bary fa ariva eto ihany ny andro ka aleo le gazy any anefitra nampiasaina fa kamo be ahy izany andrihatra charbon tiako moa mba vetivety zay ohatra ary aiza indray moa le telefona teo no nataoko najanoko any ambony fandriana marina kay aleo aloha alaina vetivety dia miconnecta mandra-pamasaka ny vary ka mba asio fetany ihany ny filalaovana n'iny telefona iny ry miora tratra marina tsy atanto tsy alina fa iny foana na ny masonao aza arary amin'iny a loaloha andaingana mianatra lesona ary dada mianatra lesona ve ianao dia telefona no eny an-tananao fa tsy kahe stylo e ka alaiko sara ny lesona amin'ny kahe dia ato amin'ny mianatrako sady misy lesona sy exercice be dia be ny téléchargeko tamin'ny internet koa ny ato e dia afaka manao exercice eo ampitsanganana amin'ny alalan'ny finday koa izany ianao raha iny kosa aloha dia tsy maintsy manoratra e miora za miteny aminao fa tsy ny fianarana tsy enjery sy famakiana lesona fotsiny akory no ahaizana ny fanaovana fampiarana amin'ny exercice matetika ny tena ahombiazana eny e marina aloha izany e sady zao a tsy mitovy velively ny fifantohana manoloana ny écran sy ny ravi-taratasy retsy hafa mihitsy ny mianatra amin'ny kahe misy ny soratananao izany ka soratanako ao anaty kaheko ihany angery dada no alaiko sary fa tsy mindrana kahe anankizy akory e zao ary andray ohatra akaiky dia akaiky amin'izay efa iainanao hoe ahoana mitovy anaka ny baiboly taratasy sy ny baiboly ao anaty finday tena mitovy ka ny soratra ao anaty baiboly ihany mivoarakitra ao amin'ny application ao anaty finday manatombo kokoa azany eny ao anaty finday satria sady mora karohana ny zavatra ao anatiny ny maivana sy mora entiny e azo vakiana amin'ny toerana sy fotoana rehetra ihany koa ay mba mety firisan-jatony milalao finday ny anaty bus eny an-dalan'ireny ary mamaky baiboly aminao e karaha izany kosa aloha tsy manakavaly aminao ahy e hitanao izany sady dada ihany ange no niteny tamiko tamin'iny fa misy sehatra sy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra e tsy izany anaka ny tiako hatongavana fa zao hoe ninona ary dada mitovy ve ny aim-panahy azon'ny olona mampiasa baiboly tena izy sy ny ao anaty telefona tsy mitovy kosa aloha e inona ary mahasamy hafa azy aminao manana fifantohana kokoa mampiasa baiboly tena izy satria zavatra masina sy manan-kasina no eny an-tanany fa nga kosa amin'ny finday tsy misy asony amin'ny dada ka misy asiny fa ny fahamasinana isalorany retsy ny samy hafa ai dia toy izany koa io mianatra io ry miora hafa mihitsy ny mamaky ravi-taratasy tsy hoe tsy misy dikany akory ny tahiri-kevitra alaina ao anatin'ny finday ao aza ny tena hitana betsaka sady vetivety dia hita saingy tsy izany ny lahara-pahamehana aminareo tanora ankehitriny batao amin'izay ty varinao fa efa may ange izy izany e marina ary nanomboka oviana indray moa ty mahandro sakafo amin'ny gazy ty natao ampiasaina rehefa maika ange io fa tsy noho ny akamoiny tomba tafafo maraina be tony samba aiza kosa e hitako
dia tsy mba hivoatra mihitsy izany ny olona amindry mama. Efa miditra amin'ny firony ianao io androany? Tsy mianatra izay ka. Vahoana? Mizara bulletin fotsiny androany. Ay tokoa moa. Dia inona izany ny mampifomaraina be anao toy io ka tsy mbola mivaly izany raha ho aloha indrindra? Ka tsy nahita tory mihitsy ary mama dia aleoko ny ala tao am-pandriana. Fa tsy salama angandry? Sa inona no tsy nampahita tory ianao? Tsy haiko e, zara rankipy ny masoko alina. Misy zavatra mampiasa ny sainao anga? Tsy misy ka. Le bulletin alaina rehefa avy eo izany tsy nahatafandro mandrendry taoko. Avy aloha tangosa reto anany reto fa efa eo ihany ndry e. Ary reto ovy reto nga tsy voasana. Aleo reo atao laoka rariva ka ty anany ty no atao fangaron'io en'io atao ratoandro. Tsy ody any ankizy ary mioty ka. Fa ahoana e? Fangandry nangalatra sanany inona? Ka tsy e. Courage indriva mbola azo arina amin'ny deuxième sy troisième trimestre nge io e. Ka ilana sonia ray aman-drenina mpiantoka ange ty bulletin ty e. Fanga kosa tadiavindry afeniny e. Tsy za mihitsy ka. Dia tandremo ary fa soa ilay mpanangala-tsony ihany a. Mioty ary. Za kosa veky voalohany teto amin'ny distrika tamin'ny BPC. Ka rehefa nanao tsy ambinina moa atao ahoana e? Dia ahoana ozy indrimy mety ho fihetseham-pony dada raha mahita ny notiko io ka. Lazao azy fotsiny ny antony dia izay e. Inona ary ny antony holazaiko aminy eo? Ampikiza ary mioty a. Ka tsy hitako anie izay hanampiana-ndry amin'izany e. Eny ary aleo tsy njaiko izay nafafiko aloha androany. Miora tena mialatsinkia. Ny fonina fa ohatran'ny hoe manarandry amin'ny ady sarotra. Tsy misy tsindry mihitsy ki izany a. Ny adalako ihany no nahatonga an'izao. Mandrosoa aloha atao trano kia. Aleo aloha za ody ka. Amin'ny manaraka indray kia. Veloma ary dia mahireza kia. Misaotra. Efa tonga ao trano mihitsy izao dada. Dia inona ary izany no ataoko e? Bora nga andefa izay lalany any lalany a. Ody, ary tao tonga sahady. Anga tsy nianatra? Tsy nianatra izay ka. Marina moa ny zara bulletin. Ie. Aleo aloha solo-akanjo vetivety ry dada. Miora. Ahoana ry dada? Eto aty hoe ny bulletin anao rehefa avy misolo-akanjo ianao. Io ary le fanahiko. Za efa mba valy ery hoe tsy anontany an'izany dada. Ty ho tena loza marina. Dia hitondray stylo any ary mila asiana sonia Ty ry dada. Aiza hoe Andriamanitra ianao hoe fa inona ty nataonao anaka? Valio afa azy irozanao mitanondrika fotsiny eo e. Misy olana nga sa? Tsy misy olana ka. Fa mba nanao tsy nambinina fotsiny angamba. Miora, zazakely vao maly ka tsy ahalala ny setroka sy ny tomany. Efa nandalo fahatanorana toa anao koa nge ahy e. Tsy misy ho afa dada koa tsy mihitsy. Miora, Miora. Avy aloha ianao e. Miora. Inoko fa efa fantatrareo mianaka ny anton'izao dinika ambony latabatra izao a. Endry dada. Sady efa ela koa tsy nisy toy izao tatanatin'ity tokantranontsika ity. Ndray mandeha ao anatin'ny tapa-bolana angambontsika no mba tafaraka amin'ny sakafo eto ambony latabatra ohatran'izao. Marina aloha izany. Amin'izay indray samy mamonjy ny efitrano ny avy hatrany izay mahalany ny anjarany. Ka mitodika aminao ary Miora. Izay mivady mantsy e. Ena ry dada. Tsy misy fifaliana ho an'ny ray aman-dreny mihoatra noho ny mandefa mandeha amin'ny lalana tena izy ny naterany anaka. Tsy hoe mizotra amin'ny lalan-diso akory ianao fa enatra ho anay ny fihetrenao. Alahelo ho anay ny tsy fahombiazanao. Manetry ny voninahitra ny toetra hitafianao ankehitriny.
marina fa miroso amin'ny taona ny fahatanorany ianao kanefa aoka mibatsy ny firedaredany ny afim-pahatany rano ao no andoro ny lamba hotafianao rahatr'izay anaka ka lazao aminay mivady izay olana na sakana tsy nahombiazanao tamin'iny 3 volana voalohany iny anaka ka tsy hitako anesy lasaina aminareo e lazao akery miora tsy misy maninona indringa akory eo e ka tsy fantatra angery mamy zao ary iza ny lehilahy manadalanao any tsy misy hoa ka inona fotsiny arany natonga anao niemotra be toy izao e mandehany alohanao matory anaka dinio tsara izay antony ny alina mantsy mitondra fisainana odry miotya oay manahoany dada miora salama tsara kia mandro soa aloha e dia mipetrapetra tompoko misaotra ary nakaiza ny reninao lasa niakatra ny Antananarivo izy ay dia inona no ataonao rery ato ka mamaky boky afa miandry amin'ny mama tonga avy any vo misy zaitra tao tsara zany anaka afelako vetivety aloha ianao fa ndeha hanoka feo anao ooko izao ka tsy aharita nge fa antany zavatra fotsiny hoe ahoana izay dada miora zao ry miotya eny tompoko ianao no namana akaiky indrindra amin'ny miora inoko fa mahalala manontolo ny fiainana ianao lazao azy zavatra fantatrao fa sakana amin'ny fianarany anaka aza fenina amikora misy lehilahy manadala azy anoany ka aza nafenanao mihitsy ary miotya ahoana re zany e aza matahotra fa tsy fantany hoe ianao ny lazan'izany tamiko tsy any mihitsy aloha ny olana ka fa ahoana ry mioty zao rery dada miora miananao anaka tsy olana amin'ny lehilahy zany amin'ny miora fa hafa mihitsy inona retsy iny telefony iny ny tena pozina nandrotika ny sainy zany ve anaka tena lasa ny akondrotateraka tamin'iny izy dia izay no nampivily lalana azy andray maty azy zana marina aloha fa betsaka ny lehilahy mifanerasera sy mifampitory fitiavana aminy saingy tsy dia sakana loatra ireny ny filalaovana n'iny telefony iny nge no mandany akamaroany fotoana amin'ny miora eny tsy andrany izay atongavan'ny fakandrivotra anaovana Facebook rehefa misakafo atoandro koa izay mitany any havanana mitazona sotro dia ny avy milalao telefony adiny iray mahery voalany ny variny marina hoe retsy dia efa nitantarany tamiko koa fa amin'ny 12 alina mahery foana hono izy vao matory rehefa manao Facebook misaotranao ary miotya tsy nampoiziko zavatra no heverina anatsara ny fiainana mihitsy no nanimba ny sainy efa saika ho any aminareo mihitsy nge ary dada miora fa ianao moa izany no tonga aty za mantsy tsy haino miora mihitsy rehefa mba miteny azy misaotra indrindra retsy fa zao kosa aloha hoe ahoana retsy mbola tsy tena tafaroboka any anatin'ny rampotaka ny falitony izy mbola azo atao tsara no misitona azy hiverina sy manoro lalana azy misaotra retsy mananamana tokoa izy mananandry tsy misy fisaorana rery dada miora ny zavatra fantatro fotsiny no lazaiko anao miora ahoana tompoko avy eto akaiky eto aloha ianao vetivety ho avy ary dada dia asaivy mankaty koa reninao azafady nampiantsony ianao mipetraha vetivety aloha nareo mianaka fa ahoana rambelo mino aho fa efa nandinika sy nitsakotsako tsara ny resaka ny fanaovantsika nareo alina eny ry dada zao are rehefa nandinika sy namakafaka tsara dia fantatro fa ny fiankina andolo oatra amin'ny finday ny poizina nanimba ny fiainantsika tsy zany kosa ary dada tsy ny an'ny miora ihany fa ny antsika mianakavy mihitsy za tsy miteny hoe ratsy ny finday
fa ny fiankinan-doha loatra aminy tsy mety. Avelao kosa aloha mba hite. Tsy fotoana ny fanomezan-tsinontsony izao e. Efa fotoana tsy maintsy andraisana fepetra. Ka zao no izy. Eny ry dada. Manomboka androany a, dia tsy maintsy ferana ny fotoana azahoana mampiasa finday ato an-trano. Tsy misy mahazo mitondra finday any am-pandriana intsony sika telo mianaka. Tsy azo atao koa ny miray latabatra amin'ny finday eo am-pisakafoana. Dia ahoana? Aza tapahanao aloha ny teniko e. Ho anao ry miora. Eny ry dada. Tsy andraranao tsy hitondra finday any am-pianarana izay. Efa niainanao sy tsapanao raha teo ny voka-dratsy ny fiankinan-doha taminy. Anjaranao anaka ny mandanjalanja ny fotoana tokony ho laniana amin'ny finday sy ny fianarana. Eny fa na dia any am-pianarana aza. Miezah fotsiny mandresy ny fakapanahy amin'ny endriny rehetra e. Misaotra ry dada. Ny any hafatra dia izao. Ny fianarana anaka atao laharam-pahamenda rehefa manokatra finday fa tsy zavatra hafa. Ho anao kosa ry Oly. Ahoana Rambelo? Oka mba ho fitaratra tsara no entinao eo anoloana io vavitokantsika io. Fa tsy sanatriny no fanohatra amin'izany. Minatra anao Rambelo fa mifona. Ny farany indrindra dia ity e. Raha misy zavatra ataoko tsy zakanareo mianaka, azako bonina fa sao sanatria anjary afo andorany lambany tiakohona kelitsika ity. Trafokena ome maleminy ahy indry izy mianaka, ka ambava misitraka ampomaka telona. Poizina. Tantara mitohy nosoratany Andriamaefa Michel. Ireo namelona amin'ny tantara: Lucia no miora, Daniela no mioty, Sophie no Oly, Alain no Rambelo. Nandray feo Antonio Rasamilson, Manadodosa, Sophie Ravelo Manatsoa.